Nifarana androany ihany koa ilay hetsika natao indrindra hanampiana ny rehetra manoloana ny olan'ny fananantany eto Madagasikara dia ny herinandron'ny fananantany zany. Hita ho afa-po moa ireo rehetra nitsidika ity hetsika ity. Tratra ny tanjona napetraka ho an'ny herinandro fananantany izay natao ny faha-7 hatramin'ny androany 10 oktobra teny amin'ny lapan'ny tanàna teny Analakely araka nambara amin'ny mpanjakana misana fampitaovana sy ny fanajariana ny tany Andriamatory Ivrakotovao. Raha fanazavana dia mihoatra avy 10 ny fanampy napetraka ny olona tonga nitsidika ny trano eva. Tsy ampy ilay fotoana fa ny olona napetraka ito zao tsy voavary dia ahoana zany no mitohy. Eo tsika tokony mazava tsara hoe fanentanana iny hoe azo zareo antonony izay hoe ny olanareo fanotohiny izay kosa dia tokony hazava tsara zany hoe aiza ireo ny fanatona amin'izay olana napetrany tao amin'ny teo amintsika satria tsy maro zany na hijanona herintaona amintsika tsy vita io ny zavatra efa 20 taona lasa hoe tsy voavary da izy moa ny avitantsika azy eto Antserika eto Analakely anatin'ny efatrano maro zany kanefa ny fantaina betsaka mipetraka amin'ireo olanao réclamation dia hoe aiza zany a fitoizany betsaka ny olana mipetraka amin'ny fananantany io betsaka ny acteur anatiny na ny eto toerana isorana bedabe betsaka ny toerana mikondo manampaizana amin'io ivelany anatin'ny fanjakana fahatsaro fa ny fanjakana tsika anatin'ny fanjakana tsika malagasy ny tokony politika izay ho apetrakantsika ny tanitsika. Ny ministera-panjakana misana ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany izay milaza fa hitondra ezaka fampahafantarana amin'ny mponina mikasika ny zony sy ny lalàna momba fananantany manerana Madagasikara. Anisany hojerena meloa ny any amin'ireo faritra izay tena isian'ny olana goavana ny fananantany, anisan'izany Sainte Marie, Fenerive Est ary Mananaravaratra.